Manatra ny araba indray ry mpijery-jaina mbola tafaraka antsika ao anatin'ity fotoanany fampahalalam-baovao ity manasanao anaraka izany hatramin'ny farany nisehatra ny fandriam-pahalemana eto amin'ny nosy ny raharaha politika dia ny fikatonan'ny fanaterana ny anjo-taratasy filatsako vidindra solombavam-bahoaka izay solotena azy ireo eo anivon'ny fitsarana avy mbalalampandrenana eo ihany koa ny fijoroan'ny antoko-panohitra iray akoatra izay tamin'ity androandroany ity ihany koa no nivaly ny fanadina mpanjakana BEPC nisy ny faly tao ihany koa efa nidisy fanantenana manasanao araka ny efa nambara teo anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao misy andehan'olona ampidirina eto Andrenivohitra olona avy any amin'ny faritany izy ireo anankirotana hoy ny fanazavany ny mpitandron'ny filaminana raha nitafa tamin'ny mpanao gazety izy ireo androany notsindreny izy ireo ihany koa moa fa dia misy ny mpamatsy ireto olona ireto mpamatsy araboly eto ny tiana tenenina andao raha antsika ny akon'izay hitatsika koa tamin'ny alalany eno monjelo zay sy tamin'ny mangenga fa nisy koa zany ezika zay natao mpianatra zay nitarika fanomban-javatra ny zavatra reny a sy tongatonga foana fa misy tafiditra amin'ireny etsiky ny mpianatra reny olona zay voakarama ary misy zany ny mpamatsy zay natao mihitsy hiteraka ireny a fisavorovoroana reny tatoato anatin'ny 3 andro teo herinandro teo mihitsy zay nisy nanamafy koa mbola omaly sy afako maly dia misy zany zay koa moa ransena fataotsy hoe tapabolina zay fa hoe hisy hono fatongavana andehan'olona avy any amin'ny faritra iverana Antananarivo ho ampiasaina eto Antananarivo amin'ny fanakorontanana olona samy hafa no milaza an'io ary mitovy ny zavatra voalaza misy aza fa hoe eo amin'ny 900 lahy eo hono no ampiakarina eto Antananarivo ho ampiasaina amin'ny fanakorontanana tatoato zany efa 4 andro zay dia misy ny vaovao renseignement tonga apela tamin'ny filaminana telotota dia misy tokoa andiana zatovo ary am'teo tonga tao amin'ny fahasamkarana eo 10 olo tamin'ny voalohany mitondra dia ny antsobe reny kalaza ny filazana azy efa manontany moa ny olona dia hoe hitady asa eto Antananarivo fa nandrify amin'izay koa dia nisy koa taxibosy ny taraina fa misy andianjatovo mitovy amin'izay ihany koa zay sendra-pandry taxibosy dia menasevana zareo amin'ny antsilava io fa maika ho dia Antananarivo zareo zay zavatra dia mampieritreri satria misy zavatra nitranga tany toerana voalaza teo ary ny fandinam-pery koa dia hoe tsisy faharokapaina Antananarivo nahazo okapaina no hitondrana antsilava ohatran'izany kalaza moa fitena sasany azy mampieritreritra zavatra zany ka eo no tsy maintsy andraisana fepetra dia ny fanamafisana zay fitadiavana vaovao zay any an-tanana ny fokotany ny compteur général moa rehefa avy eo manazava ny zavatra tokony atao ny zavatra izay fepetra koa dia ny fametrahana barage amin'ny fidirana Antananarivo rehetrarehetra io na avy any atsimo na avy any avary na avy any andrefana na avy any atsinanana mba hisavana ny ao anatin'ny fiara indrindra ny fiara mitatitra olona anaovana ny foy ahitana ny fitaovana reny ary anaovana avy hatramo ny ankety raha hita zavatra izay io koa zany dia entanina ny taxibosy rehetrarehetra rehefa misy mampiahiahy ny olona hoentina dia mampandeha ny tamby filaminana raha matahotra moa izy dia rehefa miditra akaiky Antananarivo dia afaka miantso ny 119 sy ny 117 mba ahafana mandray andraikitra avy hatrany